Manomboka an'ity plaky ty eto zany ny famantarana ny kijanony be folakazo. Izay mirefy 570 sy 800 hektara efa anatin'ny faritra zao fa taloha teo ny refy 500 sy 200 hektara. De am'izao zany nangalana kely zany izy io de tantaninay am'izao 570 sy 800 hektara. Manomboka eto zany io plaky io de manan-kery nanaovana hoe fa tany kirofana tsy azo ambolena zay tafiditra anatiny ao na afondro na hamidy. Io zany mahatonga ny soratra eo famantarana hoe tsy azo ampiasaina anatiny ao koa ny afo. Izay tratra zany iarany sazy. Rabefara Jean Robert antsoina hoe Monjy dia mpikambana ao amin'ny komity mpitantana ny kijanany be folakazo iombonany Piompiomby amin'ny fokotany Ambatoloka sy Ambohimiarina ary Ankorika ato amin'ny komuna Tsaramandroso aty amin'ny faritra Boiny. Ny ankamaroantsika malagasy dia mahafantatra izany antsoina hoe kijana na tany midadasika firaofanyomby any an-tampon-tanety. Fomba fanaohatran'ny fahagola ny fiompiana omby akijana voajanahary ary mbola mitohy izany mandraka ankehitriny saingy mialefa kelikely ny fiompiana ankijana satria tapitra mainy tanety ripaka ny ala satria tevesin'ny olona hataony tanimboly. Na io aza nefa izany olana izany dia mbola maro ny tantsaha miompy any ankijana ary miezaka manatsara ny fitantanana ny kijana. Ohatra ny aty amin'ny faritra Boiny izay miara-miasa amin'ny tetikasa Prosol eo anivon'izay IZ fa matsiam-bola ny coopération allemande. Tanjona ny hanarana sy hikajy ary hiary ny kijana voajanahary any amin'ny 7,000 hektara ny hoany aty amin'ny faritra Boiny. Nametraka ity takelaka ity ry zareo manondro ny faritry ny kijana anapory foana fa ara-dalàna ny fiarovana ny kijana. Lembalemba midadasika be azo nitahirizana omby anarivony maro ny kijanany be folakazo fa izay fonombola ny kitroka ny ala ary betsaka ny vilona. Io efa anarana fandesina satria zay mandeha zany de manao fola tapana kely atao salan'ny lalana zany iny. Zany hoe tamin'izy mbola matevina aty ala zany na tonga na anarana anaovana anazy be folakazo. Ankehitriny dia tsy voatery mamolakazo na mitevy intsony ny mpianala sy ny mpiarakandro satria efa mazaotra efa manify dia manify ny ala eto be folakazo. 10 hektara eo sisa ny toerana azo hitahirizan'omby vokatry ny fahasamban'ny tontolo iainana sy ny doro-tanety ary ny fitombon'ny mponina izay mitevy ny ala hanitarany tanimboliny. Tamin'ny androm-pahatany raningahy Jean Robert dia mbola betsaka sady tsara ny vilona na akata ary betsaka koa ny rano. Ankehitriny dia toa langy raha tantaraina fa taloha teto amin'ity toerana antsoina hoe Matsaboropaika eto ampototry ity kily na Madiro ity dia nisy kamory fisotroandrany omby. Ty taloha teto de faritra am'izay fa tany fisotroana omby. Nanodidina an'iny teo de aty ala daholy nanao an'izao. De nitobo tsara ziska amin'iny sampany Madiro iny any mihitsy le rano teo aloha. Fa noho le fanadivana ny manodidina de nekely ty toerana ty. Zao de tsy maharitra tsony zany le toerana ivelomany omby. Taloha ty zany fendrany maharitra volana Juillet vao ritra. Zay vao tena ritra. Volana marsa nefa zao efa tsisy ny rano. Izany hoe taloha dia niaina naharitra kokoa taty ankijana ny omby. Malalaka ny toerana ivelomany, voky tsara izy ireo, ampy rano sady ampy sakafo toy ny vilona isan-karazany sy ny voankazo mokotra ka vory aina tsara ny omby, salama sady lavitry ny aretina ary mitombo haingana anisany. Aty moa zany izy mitobaka le omby. Any an-tanàna zany izy ambesany. Ka ndendre zany misy zany le ankizy le atsanganao miambina an'le omby tsy maintsy mandiny an'le finanana sakafo maraina zany zao vao mamoaka an'le omby ndendre any amin'ny sivy, ndendre any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny valo amin'ny sivy na amin'ny lany amin'ny sivy sasany vao mivoaka le omby mivoaka avy anaty valo. Fa izy aty zany homana izy amin'ny alina, homana izy amin'ny mantsana. Amin'ny maraina ohatran'izay zany le fandehany de miadana zany le omby raha tianky jana. Matavy mihitsy izy. De aveo koa zany le ombinay koa zany misy zany le jao zany ny fangaro ato. Misy zany le jao malifa efa mipetraka taty fa ela manaraka an'ireo omby reo de lasa voaraka isaka teteka zany le vavin'omby. De lasa miteraka zany le omby ohatrany ataony zany an-tanàna zany. Raha ohatra zany ataontsika hoe vitsy zao le lan'ombinao zao anatin'le valan'ombinao ao de lasa mihena le fitaran'le omby. Fa raha ty anaty ala tianky jany izy de mitombo be mihitsy zany le omby.
noho izany dia nanangana rafitra ny fokon'olona tamin'ny taona 2020 nametraka dina sy fepetra fierovana ny kijana fanaraha-maso fanaovana roafo ahafahana mamerina ny kijana amin'ny laoniny anisan'izany ohatra ny fambolena vilona na akata toy ny brakaria sy ny stylosantesy izany ny mahatonga anay mbola eto ihany ny angatanay amin'le toeranaovana an'le bassin isotroan'le omby rano satria eto zany centre ny omby misy na avy any Ambohimiarina ny omby eto ny avy any Ambatoloka ny avy any Akorika de eto zany centre fisotroan'ny omby rano. Raha vita amboatra zany ty vita mbola voadio any mbo misy zavatra fefifefy tao hoe salana vato zany na akatam-bolena tsy idiran'le fasika mandeha mankaty zany fa mbo rano fotsiny tafiditra ato de sina lalan-drano mankato de sina lalan avy ato de mbola mety fanamboarana madio. 80 ankehitriny ny mpiomby mananombo atao ankijanany Befolakazo ary eo amin'ny 700 eo nisan'ny omby. Natonga anay zany mbola tena hoe mananky tena amin'ity fitarizana omby kijana aty. Izy io moko zany tena arena ndesinay miary mihitsy izy io. Karaha reo tsisy voamafo zay tansaha aty. Tsy manana toe zavatra tokony ankinana bankinay mihitsy zany petrabolanay mipetraka mihitsy ny omby. Samy manana ny toerana voatokana ho azy ny ombiny mpiomby tsirairay. Tsy ambenana mandavataona ny omby fa isaky ny 3 andro ny tompon'omby no maniraka mpiarakandro mba mitsirika ny omby. Ny omby akijana raha teo dia sarotra angalarin'ny dahalo. Le zay mpampanan-omby zany fa manana ny fomba fanazarana omby. Ohatra zao nanaka zao za zao mandeha teny kijana ka mahita anaka zao le omby de resaka fiko zao na fiko any 3 na 4 de mijanona ombiko. Fa raha ohatra zany tsy tonga zany iny le famantarana iny de tsy mijanona io omby fa lasa milefa izy. Ka ohatrohatran'izay zany masarotra anazy fa raha ohatra ka ataontsika hoe any an-tanàna de moramora fandraisan'ny dalo anazy fa raha ty anaty ala izy de hoe omby raika na omby roa fandrina zay ngany mety ho azony. Ny fanatsarana ny fiompiana-kijana sy ny fananganana rafitra dia ahafahana mampandroso ny fomba fiompiana nentim-paharazana miaro ny omby amin'ny halatra ary mametraka ny fiompiana ho ara-dalàna sy ara-panjakana. Ny fomba fiasa manao teny arana amin'ny fokon'olona toy izao koa dia manentana ny daolobe hiara-mametraka fiarahamonina manaja ny fitsipika sy ny soa iombonana.